Lafim-baovao miompana amin'ny fitanterana anabakabaka kosa natomboka androany teny amin'ny trano fandraisam-bahiny Carleton ny fivoriana mahakasika ny fampandrosoana ny fitanterana anabakabaka eto Afrika. Ity fivoriana ity raha ny fantatra dia aharitra atelona. Mitana toerana lehibe eo amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fitanterana anabakabaka izay manokatra ihany koa ny fifandraisana amin'ny any ivelany. I Madagasikara no mampiatrano ny fivoriana miompana amin'ny fampandrosoana maharitra ny fitanterana anabakabaka ety Afrika. Fivoriana izay natomboka androany teto amin'ny trano fandraisam-bahiny Carleton ary aharitra atelona. Nihetsiky moa zao dia natao dia raha tsika mahalala fa efa nisy zany plan national de développement ary politique panjakana amin'ny ankapobeny no resahana ary tao anatin'izany dia tsy maintsy atao ny fampandrosoana ny Madagasikara ary io dia fa vina natao ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny hananana any hoe depuis à partir de 2015 hatrany amin'ny 2019 le hoe Madagascar une nation moderne et prospère. Dia misy axe 10 ao anatin'izay afana mivoitra izay politika fampivoarana zay eto Madagasikara ka ny tourisme zany sy ny fitaterana dia anisan'ny zavatra lehibe manana andraikitra amin'izany fampivoarana any Madagasikara izany ka tsy mahagaga raha tamin'ity indray mitoraka aty natambatra ao ministera anankiray ny fizahantany sy ny fitaterana mba ahafana ampifandrindra ara-dalàna an'izay tourisme izay. Dia raha tsika mahalala fa efa misy targetra tsy maintsy atratrarina zany amin'ny taona ity dia tokony handray antsika eo amin'ny 300 000 touristes mpizahatany zany eto Madagasikara ary efa misy planning zany hatrany amin'ny 2019-2020 any amin'ny 1 million de touristes. Nohony zany zava-dehibe mihitsy ny andraisantsika ny conférence international sahala amizao mba ahafahantsika ifandray amin'olo-kafa mba ahafahantsika handray ny zava-misy koa any amin'ny firenen-kafa ka mety ampivoarantsika ny antsika eto an-toerana ary ifanairaserana amin'ireo olona reo satria ireo olona reo koa no lasa ambassadeur-tsika any ivelany ilaza mikasika ny fizahantany sy ny fitaterana eto Madagasikara rariny de rariny raha noraisina andriamatoa filoham-pirenena reny fitantarana sy ny fandraisana ny fampidirana reny fiaramanidina vaovao reny tonga ny anankiray izy afaka ray volana mbola ho tonga ny anankiray ary alohan'ny farany volana zona tonga ny Boeing 737-800. Ankoatra ireo mpiantsehatra samihafa avy amin'ny firenena afrikanina dia tompon'andraikitra maro avy eto toerana sy avy any ivelany ihany koa no nanome voninahitra ny lanonam-panokafana androany raha tsy laza afa-tsy ny tale général ny ACM, ny sekretera général ny AFRA, ny tale général ny ASECNA, ny sekretera général ny ATAF, ny tale général ny ASI, ny filohan'ny vondrana afrikana ny aviation civile raha tsy laza afa-tsy ireo. Isy moa ny fehi-kevitra atsoin'izy ireo hoe décision izay ivoaka ao anatin'ity fivoriana ity.